Tompoko klasy tompoko vavy afaly tafahona amin'ny tenako amin'izao takariva ny alakamisy afafito ambin'ny folo ny volana aogositra ataona 13 izao miarabanao ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Any lafim-baovao ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Nitsangana androany atao Tomasina ny komity manohana ny marika Ravalomanana na ny KMMR izany io maraina io dia nisy ny fivoriana raha ny kandida marika Ravalomanana sy ireo mpitarika ny antokotiko Madagasikara iny fotony atao Tomasina tao. Ny fananganana ny komity manohana ny marika Ravalomanana na ny KMMR Tomasina no antony izany nisy koa arak'izany ny antso nataon'ny kandida marika Ravalomanana ho an'izay rehetra tiany anazy kanefa tsy te hiditra ao anatin'ny antokotiko Madagasikara. Asin'Andriamanala sy Manoran'Andriamanala no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Ny taotrano tsy efa nirery misokatra ny antokotimo akanyroso amin'ny fananganana ny komity manohana any marika Ravalomanana na ny KMMR amin'ity fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Tokana ny tanjona ho an'ny rehetra na ho an'ny TIM na ny KMMR dia ny ampandany ny kandida marika Ravalomanana. Tsy misy zanak'ikala hafa intsony ary vonina ny ara-iasa ny TIM sy ny KMMR. Nitondra fanazavana momba an'ity komity ity ny kandida marika Ravalomanana. KMMR hoe aminareo dia fikambanana reo olona hafa izay tianoana ny marika Ravalomanana. Tsy te hiditra ao anatin'ny tiko Madagasikara izy na ny TIM fa kosa tianoana ny marika Ravalomanana olany filohan'ny repoblika indray. Zava-dehibe zany. Dia ny zavatra kendrentsika, ny tanjona kendrentsika zany dia ny fahalan'ny kandida marika Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ity taona ity. Raisina sy ekenany ho mpikambana ireo atoko na vondron'olona na ny mpanao politika, ireo fikambanana politika, ireo sindika, ireo fikambanana tsotra, ireo firaisamon'ny firenena ary ireo vondron'olo tsotra sy olo-tsotra ka maneho ny faniriny hiditra ao anatin'izany hoe KMMR izany na fikambanana manohana marika Ravalomanana. Ny fitantanana izy io sy ny fomba fiasany. Ny komity manohana ny marika Ravalomanana KMMR 2023 dia mandray sy manatanteraka ary manao tasitra mikasika ny fanatanterahana ireo toromarika avy any amin'ny Foibe zany avy any Antananarivo amin'ny fandrindrana ny fitantanana ny fampelezan-kevitra rehetra izay entina nohanana any marika Ravalomanana. Manazava anareo an'izany hoe fitantanana sy ny fomba fiasany. Reo ao anatin'ilay fikambanana zany dia mihaino tsara, dia misy ny fifanankalozan-kevitra, dia misy ny resaka ifanaovana, dia misy ny soso-kevitra, misy ny disadisa mety hitranga, dia tsy maintsy vahana daholo zany. Satria olona maro izy ireo, fikambanana samihafa ary vondron'olona tsy mitovy firehana tamin'ny voalohany na mpanao politika. Fa ezahantsika izy hoe ahoana no ampandresena ny kandidatsika marika Ravalomanana mba hiverina indray anatanteraka ny programana asany anasoavana mivoaka malagasy. Nampafantary ny kandida marika Ravalomanana tamin'ireo mpitarika ny TIM eto Tomasina ireto ihany koa ny programana asany Map Plus izay mizara roa mazava tsara. Lara-pamehana sady maika amin'izany ny lafiny sosialy sy ny jirama. Misy asa maika dia maika tsy maintsy votaitsika ao anatin'ny 100 andro na 3 volana eo maika dia maika. Voalohany amin'izany dia tsy maintsy ataontsika ny anaovana izay azo atao rehetrarehetra mba amezana sakafo ireo malagasy tena fahadiranovana tsy manaka ny kohanina ary indrindrindrindra tsy manana eto manana mba hividanana sakafo. Tsy maintsy ataontsika izay, tsy maintsy ataoko izay, responsabilitéko izay. Faharoa, tsy hoe ameazy sakafo foana tsika fa tsy maintsy ataoko izay ataontsika izay amezana asan'izy ireo rehefa avy eo. Dia eo zany tsika nanangana asa sy amorona asa ho an'ireo mbola afaka miasa, ireo tanora izay tena mbola ao anatin'ny eritreriny ary indrindrindrindra ireo olona mbola afaka hiasa ny ambanivohitra. Dia izay zany no tena jerentsika tsara. Inona no azo anampiana azy amin'ny ambioka, amin'ny zezika, amin'ny fahaiza-manao mba ahafahany indray mampitombo ny vokatra. Izay no tena kendrentsika. Fampitomboana ny vokatra izay vokarin'izy ireo. Ary indrindrindrindra fiarovana azy amin'ny sécurité.
satria tsisy raha valina vita eto raha tsy tena milamina tsara ny sainy dia tsy maintsy vahatsika ny olana amin'io resaka jirama io fa na inona zarazarazaina amin'izao fotoan'izao dia be da be re olona tena sahirana amin'ny fitediavana indrindrindrindra reny mpanao asa tanana reny reny mpikarakara soudure mpanao volo le asa madinika ireny mampalelo mihitsy mahita azy hoe eo mpanaovana an'ilay asa izy no tapaka ny jiro ndreka mpanao hotely tono na ihany koa raha orinasa vaventy zay mampiasa n'ireny zone franche reny tsy afaka miasa ny olona tsy maintsy vahana tsy maintsy hita marika ravalimanana mamahany olana io efa teo tsika nge nialy tsy mila veriko aminareo ntsony ohatra n'inona no vahaolana hoetika fa fahainareo teo tsika tsy naheno zany fiteny hoe délestage zany ianareo tamin'ny tolako na indre mandeha ary noho izany a tsy zanakomby ampianalondomana amin'izany ah fa miasa miaraka tsika nrateraka le izy eo ihany koa ny antsoina hoe asa mitohy izay asa mipaka mivantana amin'ny vahoaka misy asa mitohy a zay atao tapo zany zato andro a dia misy asa tsy maintsy tohizatsika ny fanamboarana azy ohatra tsy maintsy amboaritsika mitohy ny fanamboarana ny lalana rehetra zay tena mampikaikaiky ny olona ary tena manapotika ny firenena zany mahatonga ny vidim-piainana lasa lafo be toy izao tsy tafavoaka ny vokatra ny any ambanivohitra tsy vita arak'izay everana azy a ny fotoana zay tokony enjehana noho ny aratsy ny lalana raha maniry azy zao hoe nda andeha ho any tanamboa manapotsy a na nda ho any an'iny ty izy manoro a noho ny aratsy ny lalana dia mbola mieritreritra ny ty orana avo ty milaza zany hoe misy asa tsy maintsy tohizatsika faharoa ny fahaizana amin'ny tantana na ny bonne gouvernance ny fitantanana ny tsara tantana ahoana ny ady amin'ireo kolokolo reo tsy président marika ravalimanana toro an'izany akory ary tsy maintsy ny mpitondra no atao modely raha misy olona nahita tamin'izay ka tamin'izao hoe io rangahy io a tratra tamina corruption na nanodikodina teneno noho izany zany a tena ilaina fahaizana io ary tena ananana crédibilité tsara ary tsika tsy afaka hiasa irery fa tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo partenaire atsika reo olona zay niasa miaraka tamintsika taloha na amin'izao fotoan'izao manina ny tenenareo zany voatsy ela koa zay no avy nivelany niona tamin'ireo tany Bruxelles aho zay misy ireo firenena 7 niona tamin'ireo tany Paris aho zay zareo mbola manana maizy azy eto Madagasikara dia nilaza zay hoe ahoana fijerinareo any volona tsara izao mbola ho any amin'ny toerana hafa ihany koa aho fa ho hitantsika eo ihany ny antony dia tsotra hoe tsy misy afaka mampalosanyty Madagasikara ity raha tonga dia tehitra fotsiny mizao zavatra tsisy nininy zao amin'ny trésor ao banque centrale ino no ataonao raha tsisy vola zay le hoe vola ny ozatry ny fiainana vola ny maharangaha tsy maintsy mitady an'izany tsika tsy maintsy manao négociation matanjaka mihitsy tsika ahoana nampianaratsika andreo zanatsika zay jereo ty mahazo azy tamin'ny baccalauréat teo lapzy ny entiny anaovana fanadinana ahoana nampidiratsika andreo zaza hianatra ireo ahoana namezatsika ny cantine scolaire na ny blouse tsy maintsy hity zany dia zay ihany no ananganatsika le KMMR miantso ny olona rehetritsika zay tena vonona anarina marina an'ity firenena ity manana fahasahina fa tsy milaza hoe vonona fotsiny fa tsy sa izy ny tsy vonona any an-tsaina any fotsiny mila fahasahina misy fahavonana volonté ao anatiny ary indrindrindrindra mijoro amin'ny rariny sy ny fahamarinana tena mijoro anapaka tanteraka amin'ny fomba fiasa amin'izao fotoan'izao a isika rupture totale amin'ny fomba fitantanana amin'izao fotoan'izao zay no ataotsika ka misaminareo volona ny amin'izany dia raha sakaiky ny malagasy vonina sa ho fanohanana ny kandida marika ravalimanana ary misokatra amin'ny fiaramiasa rehetra ny KMMR ho an'ny mangarahara moa dia hitsangana tsy ho ela ny site web ahitany malagasy tsy vaky volo ny fandehandreo fanampiana azo rehetra ao anatin'ity KMMR ity manodidina izay vaovao izay hatrany olon-tsotra mpitatitra tuktuk mpiasa mpanjakana
avaram-pianarana samy nanio ny fahavonona ny tao Tomasina avokoa ireo fanampy sy hampandany ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana ho avy ka hiditra ao anatin'ny komite manohana ny Marc Ravalomanana na ny KMMR. Tonga maro ireo olon-tsotra izay tsy ao anatin'ny antoko-tiako Madagasikara fa mitovy fomba fijery sy resy lahatra fa Ravalomanana no manana ny traikefa sy ny herijika hanarina indray ny firenena. Asin'Andriamalala Simano, Randriamalala Trany. Tazana namaly ny antso anatevin-darana ny KMMR hampandany ny kandida Marc Ravalomanana avokoa ny sokajin'olona rehetra misy eto Tomasina. Anisan'izany ny fikambanan'ny mpitondra tioko-tioko izay ahitana mpikambana hatrany amin'ny 504 tapa-kevitra fa hiditra ao anatin'ny KMMR. Afaka mavita zavatra maro zay satria zay chauffeur ao anatin'ny chauffeur mitondra olona isan'andro tsy latsaky ny olona any amin'ny 100 farafahakeliny afaka ny chauffeur anay miresaka any an-dalana any hoe zao ange ny zavatra misy tsy toizako le izy stratégie anankiray zay mbola tsy resaka stratégie ndre satsika eto fa resaka hoe idirana anohana ny anohana ny dada de zay zany mahatonga anay zay fikambanany tikitika tamatavy miteny hoe zay andany an-dada ary araka amin'ny team. Mahatsapa izao fangirifirina izao ny olon-tsotra ka ho azy ireo dia ny kandida Marc Ravalomanana ihany no avitanarina izao fiainam-bahoaka efa latsaka ankady izao hoy ireo olon-tsotra vonina andrafitra ny KMMR Tomasina 2023. Tsy mahay politika fa anatin'izay fotoana zay amin'ny fanamposy hoe fanohanana tia hitan'ny tanindrazako ivoatra sy ny tariny ary tegna navita zavatra dada ary tegna olona hendry sy sérieux manao zavatra dia manohana tanteraka. Tsy ny ambamba kosa ity solotena ny mpiasa-panjakana ity raha nangataka ny mba hisy ny solotenan'izy ireo mba andrafitra ny KMMR eto Tomasina. Isolo vavan'ireo namako ireo dia zao ireo zany hoe mitsangana ny KMMR ary misy KMMR koa talo efa ancien membre KMMR koa ireo namako ireo dia hoe amin'io bureau ny KMMR zay atsangana io mba mangataka izy hoe mba asiana solotena ray tsy za solotena ray satria maniry andraikidraikitra feno amin'io KMMR io mba andaniana ny Flora Ravalomanana ireo namako ireo zany. Tsapan'ny tanora avaram-pianarana ny olana goavana misy eto Madagasikara. Tsy raviravitanana izy ireo ampizay akatapa-kevitra ny anohana ny kandida Marc Ravalomanana amin'ity fifidianana amin'ny 7 Novambra ity. Dia tsy mety tsony le miraviravin-tanana eto zahay sy zarery fa solotena ihany satria zarery ny eto Tomasina fa ny akamoronay ao Antananarivo efa KMMR be dia be rehetra zay avaram-pianarana vatsina sondrotry ny tany dia mitondra ny fahaizanay maimaimpona tena hoe anavitra tena hoe ampandany amin'ny Flora Ravalomanana fa efa tsy azo ekena tsony zava-misy amin'izao fotoana ka eto zay vonina an'olo-tanana amin'izay rehetra mety ilana. Hitako ny kandida Marc Ravalomanana ny fahavononanareo TRD sy anavitra indray ity firenena iombonana ity. Nanome tokony tenany fa tena anao izay azo natao rehetra anavotana ny malagasy. Fanaraka sika anao araka izay azo atao mihitsy efa lazaiko anareo hoe na inona zavatra miseho tena anao araka izay azo atao mba hahafahantsika manavitra indray ty firenena ity na inona. Dia izay ao am-poko zay tena nanahita amin'ny foko mahita nyfahantrany le olona zay toerana rehako dia mampiasa ny saiko andro manalina le izy zay mahatonga betsika ohatran'izao zay le hoe 3H head tia heart head hand ireo miara-miasa nanahita amin'ny foko le izy tena tohina mihitsy mahita an'izy mieritreritra hetsika amin'izay anao azy zay mahatonga hoe na dia trohanareo nyreny gaz lacrymogène reny fa tsy emitra dia tsy emitra zay. Tomasina araka izany no nisantatra ny fananganana ny KMMR 2000. Izay ny vaovao avy any Tomasina fa efa tavaverina somatsara eo ampelantanan'ny Marc Ravalomanana kosa ny fitantanana ny page Facebook ny Marc Ravalomanana officialy 17 andro katroka izay no nisoparana ny page Facebook Marc Ravalomanana officialy sy ny page ny MBS hanambara ny Marc Ravalomanana fa mitony fizaram-bavao ao anatin'ireo page ireo fanampanazavana makasika izay. Tena faly amin'ny resaka aminareo vao mahafaly fa tafaverina somatsara amin'ny lone le compte Marc Ravalomanana officialy
manomboka zao zany a dia afaka manaraka ny zava-misy marina ianareo a sy mampita ny vaovao misy zava-dehibe zany satria raha ndresaka taminareo hoe tsy tery lalana ny ratsy ary nilaza tamin'izay fa tsy maintsy voaveritsika amin'ny lolona io dia tena tafaverina amin'ny lolona izy isaorana n'Andriamanitra zany fa dia tena tsisy marombaka ny opera-tanana ka dia mampahery aho ny mpikambana rehetra sy anareo zay manaraka an'izy mba samby avitika tsara amin'izay a fa tafaveritsika amin'ny lolona le marque Ravalomana officialy amin'ny compte Facebook zay nisy mipiraté ka dia ombantsika mandrakariva Andriamanitra ary atoky azitsika amin'ny zavatra rehetra ataony raha nilaza tamin'izay fotoana izay fa hoe tsy maintsy tafaveritsika io dia tafaverina somatsara le izy zay araha fa dia samy teny Andriamanitra tia tambatavy zay io fa somary mangatsiatsika ny andro sady tsodrano io e zay araha fa dia samy teny Andriamanitra. Efa zamy tapaverina amin'ny laoniny araka izany na ny pejin'ny marque Ravalomanana official na ny pejin'ny MBS ka dia efa azonao araina amin'ireo pejy ireo ny fampalalam-baovao eto amin'ny MBS. Mandidina izay vaovao ny serasera izay hatrany fanohitohinana ny zon'ny olom-pirenena azo vaovao ary milohy ny lalàna eto amin'ny firenena ny piratazina compte na pejy Facebook ataka ireny ahony ny fikambanana tsy miankina ilotsera androany tato anatin'ny tapabolana tokoa manko izao dia mirongatra ny fanafiana ireo pejina orinasa tsirasera miezaka manome ny vaovao marina sy ny tena zavatra iainan'ny malagasy eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny toy izay niantra tamin'ny pejin'ny MBS Aziromenamenjanary sy Mateo Prince. Tsy ampilamina ny firenena ny fanelingelenana ny demokrasia hoy ny avy eo anivy ny fikambanana ilotsera tafiditra ao anatin'izany ny zoanabaka na ny fampiasana ny tambajotra serasera toy ny Facebook tato anatin'ny tapabolana dia pejina orinasa gazety tsy miankina toy ny MBS, ny Real TV ary ny an'ny filoha teo aloha marque Ravalomanana official no nosomparana. Tsy nisy afaka nampitany vaovao tamin'ny pejin'ireo sokajy sy telo ireo izay isan'ireo pejy be mpanaraka. Voatohitohina ny fanomezam-baovao sy ny fahazahoan'ny olom-pirenena vaovao manoloana ireny tranga ireny hoy ny ilotsera. Katoko ny fividianana sy ny fampelezan-kevitra dia azo lazaina ihany hoe lasa miteraka tsy fahazahoan'ny olom-pirenena misitraka vaovao araka ny tokony ho izy zany satria zo fototra voarakitra ao anatin'ny lalam-panorena zay hoe zon'ny olom-pirenena ahazo hisitraka vaovao ankalalana sy aneho hevitra ankalalana ka reny fitaovana reny isan'ny fitaovana ahafahana manaja an'izay zo zay tsy vitany hoe fitaovana ihany izy reny fa endrika ihany koa isehoany ny tokony hoe fanjakan'ny demokrasia ao anatin'ny firenena iray satria ahafahan'ny olom-pirenena mahazo feon-dakiloha sy maromaro manamarina vaovao rahantsika malala raha teo fa miparitaka zay tsy izy ny fanelezana tsao ny fifanaratsiana ny fanompana amin'izao fotoana izao indrindraindrindra. Nanamafy ny ilotsera fa melohy ny lalàna velona eto amintsika ny piratazina compte na ny pejy ka azo atao tsara ny mametraka fitoriana momba ny tranga tahaka ireny. Vina aloha atotry ny ilotsera foana ny hoe fanomezan-danja fanomezana asina indray ny asa filovan-gazety satria manao tokoa ny teneninao hoe mazana noho ny fisindreo fitaovan'ireo dia efa lasa mpanao gazety kely daholo ny tsirairay nanefa ny nareo kanefa tsika matoa ny menan'ireny hoe karatra mahamatian'ny ireny dia tsika no afaka manana ny fahaiza-manao manana ny teknika ahafahana manamarina vaovao mitrandraka vaovao sy ny sisa zay mety tsy ho ananan'ny olom-pirenena hafa mpampiasa ny tambajotra serasera tsy mahasakana nefa zany mety hoe ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy maneho hevitra amin'ireny fitaovany ireny indrindra moa amin'izao efa fantatritsika misy nyreto atao hoe lanceur d'alerte na mpisintona lakilozy zay zoan'izy ireo ihany koa maneho hevitra arakaraka ny toejavatra misy eo manodidina azy saingy kosa raha ny hoe famoaham-baovao amin'ny mahavaovao azy dia tsara foana ihany ny hoe misy ny fiaraha-miasa amin'ny mpanao gazety zany toy izany koa ny anivakijera tsisy tsony angambany hatrany amin'izao hoe anivakijera na gazety tsy mampiasa tsy mampita vaovao amin'ny anaran'ireny tambajotra serasera reny efa ariny moa so ihany fa nisy zay satria manana andraikitra iady amin'ny herin-javatra manohitohina ny fahalalahana sy fanomezam-baovao ny tsirairay eo kory zareo avy eo anivon'ny cybercriminalité izay isan'ireo mpampiatra lalàna ho hiatrany ny fanazavana. Manana andraikitra fihaino amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ny mpanao gazety sy ny hainao manjery indrindra amin'izao kiondalana lalova ny firenena izao manoloana izany indrindra dia mitaky ny ampitoviana ny zositra ny hainao manjery rehetra azo mampily ny vaovao manirana ny Madagasikara ny fikambanana tsy miankina ilotsera. Aziromenamenjanary sy Mateo Prince.
kiondalana manahirana mafy ny Haino Manjery sy ny fahalalana manao ny asa fanaovan-gazety ny vanim-potoana lalovan'i Madagasikara amin'izao. Fotoana ilain'ny vahoaka malagasy vaovao maro tonga eny aminy, azahoana malala sy mandinika ny zava-misy ka manapa-kevitra ho an'ny amin'ny hoaviny. Tokony hitovy ny fahafahany Haino Vakijery heli-patrana manerana ny nosy sy ny zon'ireo kandida ilazany heviny amin'ny hoavin'ny vahoaka malagasy hoy ny Ilotsera androany. Ka eo ny hoe somary manahirana ihany hoe mba hitovian'ny herijika na hoe mba hitovy ny vintana manoloana ny fifidianana ohatrentsika dia tokony eritreretina ihany hoe isy ny fitoviana ny fandraisana zany na ny fahamelana nyreny fitaovan-tserasera avy amina orinasa gazety samihafa ireny aneo hevitra ankalalahana ny vaovao ankalalahana sainy kosa eo mpanajana foana ny lalàna velona zay mifehany io sehatra io sy mihoatra amin'ny hoe anjara andraikitry ny olombelona tsirairay avy zany eo amin'izay fampiasana ny fitaovan-tserasera zay indrindra ny tambazotra sosialy. Na tiana na tsy tiana mitana anjara toerana lehibe ao anatin'ny tontolo politika indrindra amin'izao fotoana izao ny Haino Vakijery amin'ny fahafahany manaparika vaovao manerana ny nosy manerana an'izao tontolo izao ahafahany manome vaovao ny olom-pirenena tsirairay avy ka izay no nambarako teo hoe alohan'ny hirosona amin'izany rehetrarehetra zany tsara raha aravina aloha ny rehetrarehetra dia mba atao mitovy marindrano ny zoany Haino Vakijery tsirairay avy ninona foronany zany fantatsika fa mbola maro ireo Haino Vakijery tsy afaka mandefa loatra mihoatra ny faritra misy azy midika izay fa ilaina ihany koa ny fandraisana andraikitra kokoa avy amin'ny Haino Vakijery satria araka ny efa nambara teo manana hery sy tanjaka tsy haitoaina zany atoko izay mihitsy le filaza amin'ny vaovaovoaka ao anatin'ny 2 minitra mety hanova zavatra amin'ny vaovao mivoaka ho amin'ny lafiny ratsy na ho amin'ny tsara izay mahatonga hoe fandraisana andraikitra ny tsirairay angambany no anisan'ny fepetra isin'ny hoe tontolon'ny Haino Vakijery milamina sy indrindrindrindra fampianana ny lalàna amin'ny fomba mitovy amin'ny rehetrarehetra. Andraikitra feno omeny lalàna ny Haino Manjery ny fanabeazana ny olo-pirenena indrindra rehefa vanim-potoana ny fifidianana toy izao. Izany no tokony ampitoviana zo ireo Haino Manjery rehetra misy eto Madagasikara mba tsy handeha ilany vaovao sy ny fanabeazana ny olo-pirenena rehetra. Lafomba vaovao hafa tanteraka kosa indray niakatra fitsarana tao amin'ny efitrano voalohany izay atao amin'ny tribonaly Anosy androany tamin'ny iray ora sasany izay tolakandro iray sara izay vola fotoana izay tokony azony rehetra natrehana saingy noroahana tsy azony nisy mpanao gazety natrehana izany sy fotoam-pitsarana izany. Akoatra izay nasaina niataka lavitra tsy nazony odao tao amin'ny tokotany ny lapan'ny fitsarana ihany koa ny mpanao gazety. Miala ranombana sy mbola avatsara. Fandroana avy hatrany nivoaka ny tokotany sy ny lapan'ny fitsarana no nahazo ireo mpanao gazety nikasany hanao angom-baovao mikasika ny raharaha resara izay vola tamin'ny tolakandro teo. Niverina niakatra fitsarana androany tamin'ny iray ora sasany tolakandro atao amin'ny efitrano voalohany tao amin'ny tribonaly Anosy Mantsity farany raha ny vaovao. Rehefa andehana marina na tsy izany ny mpanao gazety dia nambarana ireo mpiambina fa tsy azony mpanao gazety hatrehana ity raharaha-pitsarana ity. Mananjo tanteraka ny hanao ny asany nefany ireo mpanao angom-baovao. Raisinao fanotonana ny asa fanaovan-gazety sy fanotonana ny fahazoan'ny olo-pirenena vaovao maro-potitra ny zavan'izy. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe isy zavatra fenina fatratra ngatao sa manana isin'ny fietsika nataony resara izay vola tamin'ny fotoam-pitsarana azy farany volana vitsy lasa izay ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fitsarana. Zavanisy izay nanononana resa-bola sy nahavoatontonona olona maromaro avy amin'ny fitondrana. Na dia teo aza nefa izany fietsika izany. Inona fa hivoaka tsy ho ela ny marina mikasika ity raharaha resara izay vola izay mahaliana ireo mpanara-baovao ity. Lafomba vaovao sosialy kosa indray tsy misy izay tsy mitaraina ny amin'ny afitsoko ny fidanga ny vidim-piainana nisy tokantrano amin'izao fotoana izao. Samy nilaza ho tofoky ny fahasahiranana ireo olona tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay sy tamin'ity androany ity sy miala iranombana mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsipirian'izay vaovao izay. Tsy manakambara intsony ankoatran'ny hoe leo sy tofoky ny fahasahiranana vokatry ny vidangany vidim-piainana sy ny tsy fananam-bola ny ankamaroan'ireo olo-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha tsy tana intsony ny fiakaran'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny siramamy, ny savony. Manampitrotraka ihany koa ny vidangany ny vidin'ireo fitaovam-pianarana amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Tsy manaty-safidy fa tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy hoy ny nambaran'ireo olo-pirenena. Fiainana mafy ary dia tena hita hoe
miatraika any anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay fidangany vidim-piainana izay eto Madagasikara ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra tsika amin'izao koikoe daholo ny ray aman-dren'ny mpianatra na raisintsika fotsiny hoe fitaovam-pianarana na ireo droit rehetrarehetra izay alohany amin'ny fampianarana any. Ho an'ny eny an-tsena firahantsika malala fa menaka 2 litra vidina 2 alina ariary, savony 200 ariary, ny siramamy manodidididina any amin'ny 900 ariary any. Karamanao tsy maharaka an'izany, indrindra moa zany fa ny tsy mikarama isam-bolana fa mikarama isan-taona toy ireo mpamboly sy ny karazany tsy zakany olona zany fa tena mafy dia mafy tokoa. Mankaleo tokoa le izy fa tsy afa manoatra ianao satria izay ny zava-misy ainantsika eto. Mena pasaranana vahoaka mena pasaranana mihitsy satria rehefa mividim-bary engeny tena lafo dia tena mijaly malagasy itsiriko aminao fa manankotrana raha mitady vary ihany ny olona na dia boky tendan-kotrana hoe mangazina avomanga tsy maintsy mambary foana ny olona. Ny ankoatran'izay ny kojakoja rehetrarehetra hoe fampiasana andavanandro lafo daholo tsy izay tsy menomenona zany fa raha aminazy aloha zany tena mijaly ny vahoaka mijaly tena makaleo tsy tovana zany fa neo ihany eo. Miena mihitsy zao na mifandaniana mitokantrano ka mandrotraka rokapoka sy tapany ianao lasa rokapoka mifehy zany ny tendan'ny ankizy na gotean'ny ankizy ary lasa miena. Tokana ihany ny vahaolana ialana amin'izao fahantrana lalina izao dia ny alana ity fitondrana tsy mahefa ity eo amin'ny fitantanana ny firenena. Miandrandra olona tena mahatsapa ny fahoriana ianan'izy ireo ihany koa ny akamaroan'ireo olom-pirenena izay hita ho tena trotraky ny adi-piainana. Ny lafim-baovao ny fampianarana kosa indray manome 420 ora ny fanjakana sy ireo tompona andraikitra misana ny baccalauréat. Ireo mpitsara ny fanadinana na baccalauréat 2024 amahana ny olan'izy ireo dia nisy famoahana ny tambo-karaman'ny fitsarana ny fanadinana. Nanatanteraka fitokonana harina mpiantso-mpanao gazety ireo mpampianatra misana ny fitsarana ny taratasy-panadinana baccalauréat tankeo maraina. Nazava ny nambaran'izy ireo fa tsy roso amin'ny fanaovana ny délibération ireto mpampianatra ireto raha tsy mivoaka ny volan'izy ireo, tsy voaka noho izany ny voka-panadinana raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny atsiprian'izay tatiriny miala ranombana sy mbola avatsara. Androanina raha ampitso no voalaza fa tokony voaka ny valim-panadinana baccalauréat ao Antananarivo. Mety mbola hempotra amin'ny fotoana tsy fantatra nefa izany. Vao maraimbe dia efa nigadona teto amin'ny toerana tokony hanaovana ny délibération tetỳ Ankatso ny akamaroany ireo mpampianatra Anarivony hanandray an-tanana ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat ao Antananarivo. Androany mantsy ny fotoana voatondro anatanterahana izay délibération izay ao amin'ity fanadinam-panjakana ao Antananarivo ity. Akory anefa ny ateran'izy ireo raha nahita peta-drindrina ny laza fa nahembotra tamin'ireo ora tolakandro izay fanaovana délibération izay raha tokony nanoga tamin'ny 7 ora maraina izany. Mampanahy azy ireo ihany koa ny fandaovana ny tampoka sasaran'izy ireo ka nandray fampiatravetrany ireto mpampianatra ireto fa tsy roso amin'izay fanaovana ny délibération izay raha tsy voaloha ny volan'izy ireo. Araka amin'ny fotoana ny famemezana olon-dehibe mifanaiky dia androany fa 17 ny volana Oa no anaovana ny délibération ny fanadinana baccalauréat. Ary rehefa tonga teto dia mipetaka ny peta-drindrina zay vao nandeha zany hoe anio amin'ny 2 ora tsy diso vao andeha zay antsoina hoe délibération zay. Tsy mbola nisy ny toe-javatra tahaka izao fa raha tonga ety zay dia efa mipetraka ny peta-drindrina mahakasika an'izay antsontsika hoe mba valika sasarana fa tsy hoe karama akory fa raha ny karama tsy tahaka ny ezaka nataonay tsirairay avy ireo kory ny zavatra antsontsika hoe menana eto ka andray fepetra angamba zay ny hoe tsy roso hoe hiditra ao anatin'io efitrano fanaovana délibération io raha tsy mipetraka mazava izay mahakasika ny valika sasarana izay. Efa tsy laitra loatra rehefa tsy tantotsony ty fanaovana zinona nay mpampianatra ty. Nefa raha misy ny antsoina hoe olona tena miasa, raha misy ny olona tena antsoina hoe miezaka dia tsy misy ankoatranay mpampianatra angambany ka ijoro zay hatramin'ny farany tsy roso hiditra ao ratsy hitanay mazava zay. Porofo izao fa tsy nitsiniavana ity fitondrana ity ny sehatry ny fampianarana eto amintsika ho hiatrany hinambarany ireto mpampianatra ireto. Raha olona arivo tsy latsaka no tsy niasa hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 2 dia ozy izay hoe faty antoka ve zany sa fampandrosoana ho amin'ny firenena ka anjarantsika rehetra no mandinika sy mieritreritra. Tokony ambaravarana hitsahany zanatsika ho any amin'ny sehatry ny ambaratonga ambony ny baka
ary tokony ambaravarana hitsahany zanantsika hatria amin'ny fiainana rapitsombaka zavatra tsara zany tokony atao amin'ny sandratrandro nahoana ny atao any amin'ny tolakandro nga andevontsika sa zavatra ratsy natao ny atao amin'ny tolakandro mitondra to fa sotoavina tsy mipetraka fomba manao an'le zavatra tsy mipetraka ka zay no mahatonga anay mpampianatra hoe hijoro any arofanina farany miaro an'izay sotoavina sy asa mifanabeazana zay fandovan'ny taranaka amin'ny fandimby eto amin'ny firenena zay. Araka ny vaovao farany nanome 420 ireo tompona andraikitra sy ny fitondram-panjakana ireto mpampianatra ireto amin'ny famahana ny olana raha ampitso amin'ny valora maraina no iverina ety amin'ny katedralany medisina izy ireo. Miankina amin'ny fivoaran'ny toedra rano izany no ivoahany ity valim-panadinam-panjakana ity na tsy. Andrasana araka izany mety ho toy n'iny vaovao iny fa tsy afaka ny ampiananjanaka intsony kosa ny ankamaroan'ny ray aman-dreny atsoatsy ahony fanehon-kevitra ireo ray aman-dreny sasany sendra ny mpanao gazetanay tamin'ity androany ity ny ihany koa na manahirana ny fidiram-bola tsy maharaka nisy fisotrondrotra nisy vidim-pianana ny sarany nisy fisoratana anarana sy ny fitaovan'ny mpianatra hitsankilany mahasola lofo hatramin'izao tsy mbola misy tokotany ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny ankamaroan'ny ray aman-dreny. Andomeratina sy Andrerakotomalala no nanao fanadihadiana mikasika izay. Mananika ny 9,000 ny sarany fisoratana anarana any amin'ny CEG tamin'ity taom-pianarana ity raha mbola 4,000 zany tamin'ny taondasa hoy ny ray aman-dreny. Niakatra ihany koa ny sarany fisoratana anarana ho an'ny EPP 5,000 latsaka 500,000. Tapabolana tsy idiran'ny mpianatra an-tsekoly somebisebo ny ray aman-dreny mitototo etsy aroa mitady vola midirana ny zanany hianatra. Tsy mbola misy tokotany zany ho an'ny ray aman-dreny sasany na io fisoratana anarana na ny fitaovan'ny mpianatra. Vola tsy tokony tsy foroana no mila eo am-pelantanana raha te hampiana-janaka indrindra ho an'ireo manana zaza sy ankizy maro. Ny fasahirana nefa mila andifotraina. Tena enjana be mihitsy ilay izy tsy maintsy midemery tany le vola zany zay alohany amin'ny biaina i. Anankitelo ny zaza ampidiriko mianatra zao amin'izao fotoana zao. Dia droany EPP mbola tsy fantatra hoe ohatrinona fa ny CEG any fantatra. Mbola tsisy tokotany mihitsy na fitaovam-pianatra. Eo aneniny tsy mahery eo vao matafiditra zanako zany mbola demeridera amin'izao fiainana sarotra. Tsy maintsy mandelitra zany ny hanina hoaninao efa ny zanako ao mbola ambony no fitiavana an'ilay ankizy. Fa ny fitaovana ato amin'ny CEG tena enjana le lalànao. Raha vao tsy ampy ny fitaovana dia efa tsy ampidiry ny zanako ao. Dia tsy maintsy midemeritra zany ianao ny sakafo hoanina zany ny ahena fa ny ankizy tsy maintsy mianatra. Na tiana na tsy tiana hoy ny ray aman-dreny tsy maintsy ampianarina ny zanaka hitsinjovana ny any aoriana. Manay anefa ny ankamaroan'izy ireo tsy hahatratra izany tanjona izany noho ny tsy fampina eo am-pelantanana. Miandrandra fanampina ny ray aman-dreny analefahana ny fahasahiranana. Neritreretiko zany hoe mba hoe midina ny droana ohatr'izany fa amin'ny fitaovana zao melafo be sady sahirana daholo zao ny olona amin'izao hoe tsy hoe za rehetra ny sahirana zany fa ny vahoaka rehetra. Ny fitaovam-pianarana ankizy koa lasa misondratra be dia tsy hitanao izay anaovana azy nefa ny ankizy tsy maintsy mianatra. Dia mba netanentanay ray aman-dreny zany hoe mba miena zany le vidin'ny saram-pianarana ohatr'izao. Na sakafo hoanina rehefa manahirana fa vidiana tsikelikely. Zany raha tsy ampy ny fianaran'ilay ankizy fa izay mamaika aloha zany no vidiana. Nefa le fitaovana zany ilaina daholo fa ilaina ihany zany le hoe ampy tena normal zany le izy. Nefa ny tsy voavidinao indray mandeha satria hitanao ny fiainana efa misy sara. Dia mba mitady efa fanampiana nefa le inona moa ny izy manampy anao fa tsy maintsy miezaka zany ianao amin'ilay fitadiavana. Raha ny tety andro mpampianarana amin'ny taom-pianarana 13 420 ity dia mbola ny fandaharam-pianarana teo aloha ihany no mety ampiarina. Mbola hisy ny fanadinana CEPE sy ny fanadinana hidirana taona fahinana. Eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany ny 4 septambra izao no fidiran'ireo sekolim-panjakana ho an'ny taom-pianarana 13 420 ary tokony tapitra hatramin'ny 19 jona izany araky ny tete andro mpampianarana navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity hatreto izany aloha dia mbola hisy ny fanadinana CEPE ho an'ny ankizy taona fafito ka ny 12 jona no anatanteraina izany raha ny 2 jolay hatramin'ny 4 jolay ny fanadinam-panjakana BEPC. Araky ny tete andro hatrany manana 2 volana ireo mpiadana amin'ny fanadinam-panjakana isoratana anarana ka ny 12 janoary hatramin'ny 12 marsa
anisy fandraisana ireo antota taratasy rehetra ho an'ireo kandida na la CPE raha ny 5 febroary hatramin'ny 5 aprily kosa ny an'ireo hiatrika ny BEPC ho an'ireo sekoly tsy miankina kosa indray samy manany azy ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana vaovao misy ireo lasa loha kely mihoatra amin'ny tetiandro navoaka ny ministera misy kosa ireo lasa aoriana. Eo amin'ny lafim-baovao ny toe-karena kosa indray tsintsany totongana ny vidin'ny lavanila hatramin'izay nitondrany rajoelona ny firenena ahoany solomam-bahoaka Rasida Manana voafidy tao Manakara izany mpitona vonona ny asan'ireo mpandrara mikirakira sy mpandefa ny vokatra ny ivelany mba ho tombotsoan'ny olombitsy mpitondra eto amin'ny firenena fanampanazavana makasika izay. Nanomboka ny nitondrany dia tsy misahatra ny totongana io vidin'ny lavanila io ary ny zavatra tena mampalahelo amin'izao fotoana izao dia tsy misy mividy mihitsy ny lavanila no asarotina ary natao mihitsy ny fomba mipisopisony mba sy ahafahany zareo manao anazy ny agrément amin'izany fanirana lavanila zany ka any ny olona tsy mahafantatra akory ny sehatry ny lavanila no nanao azy dia tsy sara nanao monopole dia mitokongana ny tena marina dia azo ny fitondram-panjakana mihitsy no tsy mampisy mpividy ny lavanila. Voalohany ny resaka agrément, ny faharoa dia izay olona magnondrana dia misy tataovana hoe $40 tsy ho nisy miverina ambadika ny anina anykany tsy nisy naondrana tsony le olona satria be dia be loatra ny vola ho alay ny fanjakana nefa hitanareo ny fanjakana io miasa ve izy io le vahoaka sa tsy miasa. Zay ny tena olana amin'izao fotoana izao sy ny lavanila ny tsy misy mpividy any ivelany fa le fomba fitantanana anazy eto no tsy mampisy ny mpividy eto an-toerana. Fantaratry ny fisina kolokolo sy ny gaboraraka eto amin'ny firenena ny raharaha navoasaringotra ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika ao ny mpanao politika Iniasa Randriamamizafy Androany abetsaka no voakasika ao anatin'io raharaha io ho ny fanazavany sy Azero Manjary sy Mathieu Prince. Misy ny dingana araina vao afaka mitondra passeport de service ny olom-panjakana iray. Tsy afaka ampiasaina amin'izay tiana ampiasana azy ny passeport maitso fa tsy maintsy miaraka amina ordre de mission. Koy ny fanazavany Iniasa Randriamamizafy izay docteur en géographie. Tsy azony saina ekena velivelo izy ny filazana fa tsy fantatry ny fiadidinan'ny repoblika sy ny filoham-pirenena ny antony fivoahany italiny kabinetra ny tany Londres ka navoasambotra azy io. Efa namoaka moa ny tao amin'ny fitantanana fididinan'ny repoblika hoe tsy ny rano le olona fa nandeha en congé sy nakany iny dia tonga dia ny limogène dia amiko manokana aloha zany dia laingy zany amiko tonga dia tsoroko mahitsy hoe laingy zany tsy misy mpiasam-panjakana ambony reny atao hoe fonctionnaire de l'État en congé ka mbola hanao négociation na zatra anankiray ka tsy mahafantatra an'izany mpaniraka azony atao manao an'izany en congé na tsy dia manarauta kely izy aloha mandeha hoe misy zatra tsy maintsy enjeko aty fa ty any fa tsy maintsy mampafantatra meloha zay lehibe n'izy aloha zay raha izay. Faharoa raha ndraiky dia nandeha nivoaka tamin'ny alalana passeport de service le ramatoa tsy misy mpiasam-panjakana ambony sy mpiasam-panjakana afaka mivoaka amina passeport de service ka tsy misy ordre de mission. Mariako aloha fa tsy misy mahazo passeport de service afa-tsy ny mpiasam-panjakana zany hoe fonctionnaire ary ny haut fonctionnaire de l'État ka rehefa andeha hivoaka reny dia tsy maintsy misy ordre de mission mazava anatin'ny ordre de mission hoe momba anazy izay nanasa anazy ny antondriany ary ny miantoka ny volalany amin'iny antondriany iny misoratra ao daholo zany dia ny manao siniany iny raha mpiasam-panjakana ambany fehezan'ny gouvernement izy dia ny secrétaire général ny primature raha ny présidence izy dia ny seo présidence raha ny amin'ny institut ohatra ny amin'ny assemblée na ny misena azy dia ny président reny manao siniany iny mahazo an'iny ordre de mission izy dia maka ny ministère des affaires étrangères ny ministère des affaires étrangères rery no manana fahefana manome passeport de service fa ny koatra zay tsy avelan'ny ao amin'ny PAF police des frontières de l'air des frontières mandeha any ianao raha vao tsy misy ordre de mission passeport de service anao hoe passeport de service fony asehonao dia tsy maintsy asehonao na ordre de mission anao.
orinasa isan'ny govana no voaresaka sy noresahana ka nanaovana fifanarahana tsy tahaka ny eto Madagasikara ny any Londres ka ifampiresaka amin'ny olona tsy manana taratasy mazava ho iatrany ny fanazavany. Karaha firenena société ngeza be ohatr' zany anao fifanarahana tsy olona tokana manao an'izany. Tsy azona olona ray amin'ny anaran'ny tena tsy afaka manao an'izany. Na société privée fotsiny tena ao an'izany izy dia tsy maintsy misy autorisation fanjakana malagasy satria resaka mine io arena kibony tany. Ka ny société anglisy manara-dalàna. Dia raha tsy diso ny fahafantarako dia hoe tany amin'ny 2 minutes izy io nefa nazo licence fa rava izy tapaka izy noho le korotan-tety fanjakana malagasy. Dia zao izy verina teanao ndray. Dia raha matoa zany verina teanao dia tika zany zany mahafantatra an'izany zany en présidence ary tokony mahafantatra an'izany misy ministère mine. Fa mandainga ministère mine raha tsy fantana zany tokony fantana zany zany. Fa iny raha matoa tsy afaka miresaka raha tsy misy ordre de mission. Misy ordre de mission mazava ary ny any Angleterre nge tany-tandalana fa tsy tany gabrara akoatrantsika nge hoe iza niresaka aminao ianao tsy fantatra hoe iza moa ianao io na fantanao directeur de cabinet fa tsy misy taratasy mazava any aminao hoe ianao zany niresaka aminay momba n'ity zavatra ity tsy resaka aminao eo ska tsy resaka aminao reny tsy ohatrohatran'ny Thaïlandais na Sri Lankais mpividy vato ako tonga de hoe misy vato any aminao any de ity tompo de samy ala tsy resaka aminao eo izy raha tsy misy taratasy mazava mombanao sy ny ordre de mission anao. Betsaka notratra farany ireo mpanoana fitondrana sy ny ao andapa momba ity raharaha ity tsy maintsy voaka mantsy ny marina hoy izy indrindra fa rehefa andefa iraka manokana anao fanadiadiana eto ry zareo Britanika. Fahita sy tsapa tatoato fa manomboka mitroatra manoloana ny zava-misy sy ny fifandraisany amin'ny firenena nanjanaka ireo firenena afrikanina maromaro izay zanatany frantsay teo aloha ho an'ny Dr Ignace Randriamamizafy dia ny mpitondra afrikanina ny olana tokony samy aiaro ny tombontsoan'ny firenena ny mpitondra rotota raha ny fanazavany. Farahidiny amin'ireo firenena maneran-tany ary tsy ilozana olana ireo firenena zanatany frantsay fa iny raha tsy teny afa-tsy ireo firenena afrikanina isan'izany Madagasikara. Olana goavana ho an'ireo mpitondra firenena zanatany frantsay teo aloha aty amin'ny kontinanta afrikanina ireo ny tsy fahaizana miady ny tombontsoa ho an'ny firenena noho ny fifandraisana eo amin'ny rotonta. Fantatra manko izao fa manomboka betsaka ireo firenena afrikanina izay mitady ala eo ambany vahony ny fanjakana frantsay mitaky fahaizana ny fitondrana firenena indrindra rehefa firenena mbola anjakany ny mpanjanatany tahaka ny Madagasikara izao hoy ny fanazavana. Tsy fahamatora-pitondrana no misy ety amin'ny tany afrikanina hoy Ignace Randriamamizafy. Tsy ny fialana amin'ny kapitalisme occidental ny vahaolana ho an'ny Afrika fa ny fahaizan'ny afrikanina mijery inona ny tombontsoan'ny fireneny dia ahoana ny fomba anaovan'ny partenariat gagnant-gagnant ohatran'ny roandahy io zay ihany fa tsy hoe izay ala ny frantsay satria ny frantsay manjanaka anay capitalisme impérialiste dia zay ndeha ho any amin'ny Russie dia misy makany amin'ny Russie dia Wagner ho ny menenao eo dia rehefa menenao Wagner fa nivalin'ny Wagner tonga eo aminao alainy daholo volamena sy ny vatsoany aminao any ka rehefa tsy hainao miaro an'izay hoe tsy maninona fa nao lalana aminay nareo fa retsireto tsy menay ataonareo fa mamono mpandrarahanay dia tratrohatran'io na ho an'ny Russie ianao na ho an'ny Chine ianao na ho an'ny France ianao na ho an'ny États-Unis ianao na ho an'ny Angleterre na ho an'ny Allemagne ianao dia capitalisme impérialisme économique daholo io fa anjarana fotsiny mijery hoe atraiza ny mety aminay ary tsy misy firenena na iray azy eto ambonin'ny tany amin'ny fanampiananao maimaim-pona. Ny filoha afrikanina zanatany frantsay zany tsy mahay miaro ny intérêt-ny firenena fa ny sezany mamaky azy voalohany matoa izy maka Wagner zany ingy iaro ny sezany any Centrafrique ingy voa zany miaro ny sezany zany izy fa tsy lay tombontsoan'ny firenena fa ny afrikanina mainty ny teny frantsay afaka niaro ny tombontsoan'ny firenena dia i Rwanda io zany ny exemple typique ngeza indrindra aty Afrika. Raha niala tamin'ny frantsay izy ngazy nandeha tany amin'ny Russie navadiny hatramin'ny teny fiteny ampianarana sy ampiasainy teny anglisy fa nitodika tany amin'ny système économique anglisy sy américaine izy ary napetrany tsara hoe partenariat gagnant-gagnant. Nanamafy ity mpanao politika ity fa isan'ny fototra mampahantra ny malagasy ny mampanjanatany ny mpitondra ankehitriny mazava mantsy fa tsy misy ady ho an'ny tombontsoan'ny malagasy eto. Lafim-baovao mahakasika ny fifidianana kosa indray azo ampiasaina avy hatrany ny lisitra aorian'ny fanitsiana tao ho ireo mpanao fitsirihana na ireo auditeur androany raha nanolotra ny valin'ny fitsirihana na ny fitiliana nataon'izy ireo momba ny lisy mpifidianana tamin'ny CENI misy 740
ireo tolo-kevitra ka ilana fanatsarana na fanitsina ao anatin'izany. Tamin'izany ihany koa anilazany filohan'ny CENI fa tsy misy atahorana ny momba ny vola anatanterahina ny fifidianana eto amintsika no atotra teriny fa ny fanabeazana ara-pifidianana ny olom-pirenena no tokony himasony ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena. Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Vita ny fitsiriana na fitiliana ho an'ny lisam-pifidianana sy ny fomba fiasan'ny CENI nataon'ireo mpanao audit avy amin'ny antoko-mpanohitra sy ny fiarahamonim-pirenena. Mahatratra 720 ireo tolo-kevitra hitan'izy ireo ka ilana fanatsarana atao anatin'izany. Azo totsika hoe sokajiana amina ny anankiray voalohany zao mahakasika resaka anomalisy ny doublon. Indray moa zany tena exhaustivité igny satria tena le am'le base ray manontolo. Ianao koa ny ankoatr'izay ny hoe ao na ny amin'nivon'ny démembrement na ny eo anivon'ireo CED ny fomba fiasa anivon'izay ao anatin'izay ihany koa ny lafin'ny sécurité misy koa ny lafiny hoe manahoana ny fifandraisana amin'ireo institution hafa satria ny CENI aneka tokony miara-miasa akaiky amin'ny ministera ny atitany indrindra ny amin'nyrivon'ireo karapanondro ohatra zany sy ny amin'nyrivon'ireo le ataontsika hoe fokotany sy ny commune ary ny fara moa zany anatin'izay ny resaka hoe ahoana ny resaka cryptage sy ny sécurité de données satria mba azahoantsika zany tena hoe zavatra voafehy tsara ny données ao anatin'ireo liste électorale raha fezina zany dia tafatao anatin'izay tena ingozay le sokajiana anazy. Hita tao anatin'ny fitsirana ihany koa no mahakasika ireo fokotany tsy misy kanefa nosoratana na ihany koa hoe fokotany fictif. 770 no hita ny mpitsirika tao anatin'izany. Raha fantatritsika ihany ohatrany somary naitra ny hoe amin'arivo satria raha nisan'ny fokotany eto Madagasikara ny raha ny lalàna ho ala izy loi mihitsy zany 2018 011 dia miteny hoe 19 161 ny fokotany eto Madagasikara. Ka raha mitentsika hoe misy 6 000 fanampiny zany dia tokony hoe 25 000 tanoany zany ny isan'ny fokotany navoakan'ny CENI. Nefa navoakan'ny CENI nefa nisanay dia 19 340. Zany hoe nelanelan'izay zany fantatritsika tsara fa raha fanalana zany zay dia 179 eo zany 208 ny efa nitanay mpitsirika moa zany dia 179. Azo ampiasaina avy hatrany ny listra aorian'ny fanitsina raha ny fanazavana hatrany. Ny ao anatin'izy io zany raha ny conclusion voasoratra eo dia hoe azo ampiasaina lay liste électorale aoriana mazava azy aoriana le fanitsina ataony CENI satria misy mesure corrective fandraisan'ny président teo moa fa ny tsara fantatritsika kosa nefa raha hoe tena isy fifidianana tony anaty fitoniana sy ekeny rehetra dia le liste électorale singa ihany azo ampiasaina zany iny mame antoka zany izy azo ampiasaina izahay fa mazava ho azy fa rehefa tonga ny fifidianana misy ny resaka hoe manao ny bureau de vote matériel de vote ny fampiakarana ny valim-pifidianana zany tena migarantirany atao hoe élection crédible raha ny teny frantsay. Fa le liste zany eto miteny izay hoe azo ampiasaina mba hisin'ny élection crédible le liste le singa liste zany no resantsika eto fa ny singa hafa mbola tsy fantatritsika satria mbola ho amin'ny ho avy. Ankoatra izay dia nanamafy ny filohan'ny CENI fa tsy misy ahina ny momba ny volana tanterana ny fifidianana. Ny 720 miliara avy amin'ny fanjakana no nentina nanatanteraka ny fanavaozana manontolo ny listry ny mpifidy. Manampy ireo pitsopitso ny ilaina rehetra kosa ny tohana avy amin'ireo mpanohana na ny basket fond. Tsy any amin'ny vola ny olana fa tokony ataon'ny politika sy ny fiarahamonim-pirenena vaindohan-draharaha ny fanentanana sy fanabeazana ara-pifidianana ny olo-pirenena. Tsisy mampiahiahy itsika ho any resaka vola anaovana fifidianana. Tena aza miahiahy itsika amin'iny. Ny antso ataonay dia zao hoe andao tsika hiaraka entana anentana ny olona mpifidy. Zay zany no angatanay amin'ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena mba ampiakatra ny tahaparisiny le taux de participation amin'ny fifidianana. Fa tsika aza mieritreritra aza miahiahy amin'ny resaka vola zany. Tsy any no tokony hoe ampiahiahy tsika fa andao entanitsika anentana tsika ampafantatra ny olo-pirenena hoe zao anie no tanjona ao anatin'ity fifidianana filoha-pirenena ty mba olo-pirenena tompona andraikitra ny olo-pirenena malagasy. Tsy ahivina fa nanomboka ny 20 miary ny farana ny 20 jolay lasa teo ity fitsiriana ity. Hatramin'izao ny 20 amin'ireo tolo-kevitra 720 ireo no efa natao fanitsiana rano vaovao. Tafitro anatin'izany ny fanitsiana ireo tsy fihetezana sy ny ayay momba ny doublon. Ny tolo-kevitra 20 ambony kosa dia tsy makasika ny lisitra intsony fa makasika ny fandaminana amin'ny ankapobeny tokony ho hatsarain'ny CENI.
Fa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny sampandara manokana iraky ny SADC antsoina hoe SADC OPAC izay misahana manokana ny resaka fitantanam-bolam-panjakana eny anivon'ny antenimieram-pirenena toy ny fandaniana ny lalàna mifandraika amin'izany tsy mbola mpikambana ao anatin'io sampandara io i Madagasikara na efa nitsangana 20 taona aza ny SADC OPAC ravirazafomainina sy mbola avatsara. Manontona ny asan'ireo solombavam-bahoaka ny fitsaban'ny fitondram-panjakana be loatra miraharaha ny antenimieram-pirenena. Ity izany tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy ampiheverana tamin'ireo fandinihan-dalàna sy fandaniana izany nandritra ny fivoriana ara-potoana. Ny ankamaroany izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto Madagasikara, saingy nitsahany mpitondra ary nandraisan'ny fanapahan-kevitra samirery toy ny fandaniana ny lalàna tokony nasiam-pantsiana momba ny teti-bolo izay tsy nisy teny Tsimbazaza. Eo ny fitsabana politika ataon'ny mpitondra, misy ihany koa ny fahatahoran'ireo solombavam-bahoaka ary tsy fahatokisana ny maro anisy intsony. Anisan'ny olana goavana be ny fidirana loatra tafahoatra loatra, fampidirana tafahoatra loatra ny resaka politika amin'ny fanapahan-kevitra eny anivon'ny antenimiera sahala amin'izao, indrindra eny anivon'ny io commission io isaky ny misy fakatoavana nireny volavolan-dalàna amin'ny fentetebolam-panjakana reny tonga eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia resahantsika hoe inona zavatra mitranga, inona ny dingana tokony arahana, inona voalazan'ny lalàna, inona amin'ireo voalazan'ny lalàna ireo no nampiarina najaina, dia ahoana ny fomba nampiarantsika azy tena voaja tokoa ve ireo. Anisan'ny fantatra mantsy ny fomba fifampiresahana eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy eo amin'ny fahefana mpanao lalàna, indrindra ny eo amin'ny fitantanana ny maro anisa eny anivon'ny antenimieram-pirenena, tsy teny afa-tsy Madagasikara fotsiny aho Isan'ny antony andefasan'ny SADC iraka manokana misahana ny teti-bolo eto Madagasikara mahakasika ny antenimieram-pirenena ireo tsangan-javatra ireo, indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao na tsy mbola mpikambana ao anatin'ny SADC OPAC azy isika. Isaky ny parlementa, isaky ny firenena iray dia nitambatra amin'ny alalana organisation na rafitra anankiray eo anivon'ny SADC. Solombavam-bahoaka daholo no mpikambana miampy teknisianina zay mpiara-miasa amin'ireo solombavam-bahoaka isaky ny firenena. Madagasikara zany tokony ho ao anatin'io SADC OPAC io. Raha ataontsika hoe efa 20 taona mahery satria tany amin'ny taona 2021 tany no efa nitsangana teo anivon'ny SADC io. Za moa raha niona tamin'izareo ny malitolakandro dia nanontany hoe fa maninona n'izao ny SADC OPAC vao manatona amin'ny Madagasikara, manentana amin'ny Madagasikara hiditra ao anatiny. Dia hoy izy efa taty indray mandeha zahay taona maromaro lasa zay fa tsy nisy toy ny avy taty Madagasikara. Isika nefa Madagasikara mpikambana feno. Rehefa miteny hoe feno dia misy dikany be dia be zay ao amin'ny SADC. Ny asany zany araka zany amin'ny resaka teknika zay dia natao hifanampian'ireo vao mieran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola isaky ny parlementa, isaky ny firenena mpikambana hifanampiana mba hafahana izy ireo manantanteraka ny asany atsakany sy andavany, mba hifanohanana arak'hevitra sy ara-pomba fiasa sy ara-teknika ny amin'ny hoe inona marina no andrasana amin'ny commission io. Lafy mavaony sosialy mifandraiky amin'ny resaka fanatanjahantena kosa indray asa vonjy tavanandro fiatsaram-belatsiny no betsaka manoloana ny fandraisana ny lalao-nosy eto amintsika afaka andro vitsy efa ela amam-bolana maro raha tsy ilaza efa ny taonany mihitsy no niaritra ny faratsin-dalana ny fofona maimbo ateraky ny fako misy avovona sy ny aizina vokatry ny delestage lavareny ny vahoaka malagasy tsy nisy fandraisana andraikitra na be aza ireo antso efa natao sy nanarana ny tompon'andraikitra tao anatin'izany. Valo andro tsy atongava ny lalao-nosy avao mikoropaka ny fitondrana hamay ireo olana ireo. Andomeratiana sy Andry Rakoto Malala. Noho isika andray vahiny amin'ny lalao-nosy vao mikoropaka ny fitondram-panjakana nao ireo asa tena marary ny vahoaka ny taonany maro. Lasa vonjy tavanandro ireo asa tanterahiny mifono fiatsaram-belatsy ho an'ny vahoaka malagasy izay niaritra ny mafy tsy nisy ny aino andritry ny fotoana naharitra. Isan'izany fampitehan'ny lalana nampokilainy rehetra teto Antananarivo. Ny fatapanjiro lavareny izay tsy mbola voavahatra amin'izao. Eo ihany koa ny fako misavovona etsero. Enatra rehefa fambaraka ho an'ny malagasy izao endriky ny tanàna andraisana vahiny izao. Ita maloto ny tanàna dia maloto.
fako zordia moa zany de efa mitovy be ny amin'ny bakan-jordia rehetrely saran'izay miteraka fafambaraka amin'ny voalohany indrindra dia be miteraka aretina fitonjam-panjakana koa tsy tokony hoe rehefa misy zavatra miseho ohatr'izao zay hoe andraiky anao an'le fa tokony efa raisina dimy meloany andraikitra mba tsisy n'le fomba fisainana mieritreritra zany hoe rehefa misy ohatr'izao eto amin'ny tany sy ny firenena zay vao andeha hihetsika anao zavatra anao. Tena marina aloha zany zao ohatran'ny tony zordire eto akaikinay to zao tena misavovona mihitsy, tena tsisy mandroaka mihitsy izy fa dia eo efa firerinandro zao efa teo foana tsisy zavatra tsisy mandroaka mihitsy izy fa mba any an-tanana zany hoe mba ataovy madio alohan'ny mba tsy hanala baraka antsika malagasy le izy. Tsy dia zila moa ny anambarana ny lalana io fa nanontaniana ireo dia n'olona manometsiny amin'ny filoham-pirenena n'olona satria hoe nony efa hoe famonjena an'le zedezila ve vao ambarina le lalana tena mamena zabe fa tena maloto kosa aloha ny tanàny lefako a le lalana zany mba hoe ananana fa lefako tena lefako sady aretina no azy am'lefako a fofona mety teraka resabe any ivelany le izy hoe tena naloto marina tany taty Antananarivo. Tsy tokony andry zavatra tahaka izao vao hikoropaka ny fanjakana entina hisehoseho ny ivelany fotsiny kanefa tsy nahitana mangirana ny taonany maro. Vahaolana maritra ny ilain'ny vahoaka anamorana ny fiatrihan'ny fiainana andavanandrony. Tokony hitohy foana ny asa zany, tokony hitohy foana fa tsy hoe eo fandraisana anao misy vao miezaka an'le zavatra. Zay tsy azo koa le izy hoe rehefa misy zavatra mandevy eto amintsika zay vao amboarina le lalana ohatrany hoe andray zedezily zao tsika dia zay vao namboarina daholo ny lalana. Fa raha olona olom-pirenena izy a tokony mba hiezaka foana hoe tsy miandry an'izany zany fa to dia manao zavatra mba atao zany zay mampilamina amin'ny firenena sy ny eto amin'ny tanàna misy antsika satria tanindrazantsika io iainantsika dia zay no mahatonga anazy hoe tokony tsy andry an'izay fa tonga dia atao arak'izay izy zany hoe. Valo andro sisa dia higadona ny lalao nosy izay tanterana eto amintsika amin'ny tianjihan'ny firaika amby folo ity. Maro ireo lafin-javatra tsy mbola tomombana araka ny tokony ho izy indrindra ho an'ireo atleta sasany izay ahiny ampisy fetraikany goavana amin'ny lalao raha tsy misy fandraisana ndraikitra dreny izao. Lafa mava makasika ny tontolo iainana kosa indray tebokafo maro no hitaka voafetany amin'ireo faritra rovana maromaro teto Madagasikara. Tsy mijanona treo anefa fa mitony asa ifezana ny afo tsy hitatra be. Tafiditra ao anatin'ny paikady ny fametrahana ny tahiry manokana izay nosoniavana tamin'ity androany ity. Fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny Madagascar National Park sy ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar. Andomiaratina sy Andry Rakotomalala. Misy olany ary izary lasa fahazarana ho an'ny olona mipetraka manodidina ny valan-javaboary na faritra rovana ny fanaovana doro-tanety, ny tavy noho ny tombontsoa manokana noho ny tsy fisiany sakafo hohaniny. Antony goavana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay manery ny olona hanao tavy hamafana ny dian'ireo dahalo. Fomba fanao mamoetra hitera-doza ho an'ny tontolo iainana ka mila fieverana maika. Ao ny fandiovana tanimboly, ao ny fanavaozana zana firaofan'ny biolofiompy, ao ny asandahalo amin'ny famafana dia maro isan-karazany izy. Dikan'izay raha tsy reny zavatra rehetra ireny no voafafa, tsy voafafa mihitsy ny resaka afo eto Madagasikara rehefa tamin'izany représentation natsipiko kely teo zay hoe ohatrany amiko ny nofinofo zany hoe tsy hisy afo eto Madagasikara fa ny fifehezana ny afo no ataontsika ho zava-dehibe. Tsinginy Bemara, Menabe Antomena, Midongo du Sud, Ankara Fantsika, santolana amin'ireo faritra rovana nahitana trangana afo tamin'ity taona ity raha ny tatitra nataony Madagascar National Parks. Mbola voafehy anefa izany ka tsy nihitatra tamin'ny manodidina. Na izany na tsy izany, mila fahamelona sy fandraisana andraikitra aingana tsy hiparitany afo ka hamotika ireo faritra rovana sy ny manodidina azy. Efa misy ny trangana afo amintsika miresaka izao fa saika kosa tsy mbola misy ny faramaizana mampatahotra. Zay no azokazaina satria izay afo mipotratra eto maty. Zany hoe tiako tenena raha iresaka etontsika hoe 100 mètres carrés na 200 mètres carrés tsy mbola tonga tany amina hoe afo ngeza be zany tsika hatram'izao aloha fa zay afo niseho rehetra tany anaty faritra rovana mbola voafehy ohatra eto mbola voadia amin'ny fanombohantsika izao. Mafy tsy sarotra ny ady, tsy misy afa-tsy ny mpiaro ala ray
no misana velarantany 3 hektara ao amin'ny MNP trangy izay mampisatra ny fanafainganana ny ady amin'ny afo. Reny zavatra reny zany efa tsy rihana meloa andrasana meloa fa namerina taminareo ihany keo ateo hoe ny olona anankiray atao anaty Madagascar National Park zany dia misahana 3 hektara. Dikan'izay zany tsy afaka hiambo zahay fa dia tena tsy maintsy hitanay ara-potoana daholo ny zavatra rehetra miseho any anatiny any fa misy somary efa tara vao hita raha tavo zany firesantsika mety efa misy tavo miseho kely any fa rehefa mandoro izy zay le izy vao hita dia any vao mandeha ny ady rehetra. No tontosain'andro any fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Madagascar National Parks sy ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar. Fiara-miasa mikendry ny fifehezana ny fiparitany afaka Meditera 12 amin'ny alalan'ny famitrana ny fond d'urgence tany manatanteranjany. Faritra rovana 17 amina velarantany 2,7 tapitrisa hektara no voakasika izany. 20 tapitrisa ariary ny famatsimboly izay verina fa anampy betsaka ireo olona iny fotony amin'ny ady amin'ny fiparitany afo. Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny maresaka iraisampirenena. Olona mahery ny 2 alina isany elonef any amin'ny faritra avaratry Kanada no voaterina findratoerana vonjimaika nanomboka alina vokatry ny fanatonan'ny afo ny tanàna. Any amin'ny 9 kilometatra misy any elonef ny foibe ny firehetana saingy miamandroso ny tanàna aingana be izany tsy aivina fa velarantany manodidina andrahetsy hektara no efa hototon'ny afo amin'izao. Ravorazafy mahenina sy Mathieu Prince. Anisan'ireo tanàna lehibe indrindra ny faritra avaratry Kanada Yellowknife any amin'ny 500 kilometatra ny antsoina hoe cercle polaire no misy azy. No ny fanatonany afo aingana ny tanàna nefa voaterina findratoerana vonjimaika hatry ny alina ireo mponina manodidina ny 2 alina isa. Hatramin'ny rapitso farafahatara no tsy maintsy miala ny toeram-ponenana ireo olona ao Yellowknife ireo ho ny lehibe ny faritra. Anisany efa voafindra ny mponina tany amin'ny faritra avaratra ndrefa nanohy ny afo hatrany. Mampanano sarotra ny asa nefa ny fahalaviran'ireo tanàna izay misy elanelana ny 100 kilometatra ary sarotra ihany koa ny mamindra ny olona amin'ny alalan'ny fitaterana tanety. Ireo miaramila no miandraikitra ny famindrany ireo trabona ka fiaramanidina no ampiasaina amin'izany. Manodidina ny 430 eo ny firehetana misy ary velarantany 8,9 hektara hatreto no ravan'ny afo. Raha ny tokony ho izy andrasana fiavian'ny orana saingy tsy nisy izany ka voatery mampitombo ny asan'ireo mpamonjy vona miaraka amin'ny miaramila. Firenena maro no hiara amin'ny fiovaovany ny toetrandro amin'izao. Anisa miaina firehetana ihany koa ny any Espagne. Misy koa ireo firenena sasa miaina fiakaran'ny maripana hatramin'ny 40 degré C no mihoatra. Tsy any Europa na ny kontinanta Amerikana sy Aziatika ihany fa hatraty Afrika. Ireo firenena any amin'ny tapany avaratra toa any Maroc sy Tunisie no tena lasibatra amin'izany. Toy ny mahazatra dia ny fandarana ona marina sy ny fandarana Global News ireo no araina ovetrany. Aorian'izao fampalalam-baovao izao, aorian'izay kosa ny horonan-tsarina monsieur mitondra ny lohateny hoe Thème Mizop anisan'ny mpanafampalalam-baovao manome fotoananao ho amin'ny rampitso indray avelo maritopoka.